Ny gazana avy hatrany ireo entana lany daty tratra ny piasa ny varotra sy ny fanjifana teto taptanana ny Mahajanga. Fanafody, biscuit ary bonbon ireo no entana lany daty efa tratra amin'izao fotoana izao. Maro amin'ireo olona no mbola tsy mahafantatra ny entana lany daty io ka izany indrindra no itondrany tompony andraikitra voalohany eo amin'ny tontolo ny varotra sy ny fanjifana ny fanazavana mikasika izany. Lazaina fa permet ny produit denrées alimentaires ray de raha efa dépasse les dates izay nisoratan'izay mpamokatra fabricant an'ilay entam-barotra hoe fa hatreto ny daty farany azo anjifana n'ity entana ty na hinanana io tsy voatery hoanina foana mety ampiasaigna isoragna amin'ny fagnafody isoragna amin'ny hoditra ohatra rehefa midépasse les dates dia permis agnaran'izay dikan'izany zany tsy tokony ampiasaina intsony fa misy risque ho an'ny fahasalaman'ilay mpanjifa azy zany. Zay zany hoe natao hoe produit tokony omena atsika mpanjifa mba hijery alohan'ny anjifa entam-barotra na denrées alimentaires io na fampiasaigna amin'ny vatana aleva honogno tsara le daty io aizany date d'expiration date de péremption le izy dia alohan'ny anao anjifa azy. Ho an'izay mahita na mahatsikaritra ireny entana lany daty ireny dia afaka manantona avy hatrany ny piasa ny varotra sy ny fanjifana eto Mahajanga mba anaovan'izy ireo ny andraikitra tokony isahaniny.